Mbola tsara tsika jiaby. Amin'ny anarany départementa izay miandraikitra manokana ny asa fanontonana ny tanora no iara-banatsika rehetra. Voalohany dia misaotra manokana ny administrateur ny Santanasa Fédération Madagasikara Avaratra tamin'ny fanomezan-dalana ny ampanataterana ilay ranona sava. Makasitraka manokana ny komity nandany io programa io satria azo lazaina hoe tsarotra ny tanjona. Ny faniriana dia hitafapaka any amin'ny fiangonana ny fifanana izay natao ka andeha ny kilasy progressive, andeha ireo programa rehetra ho fampandrosoana ny tanora. Makasitraka ny chef guide sy ny aspirant izay afaka nahafohy fotoana niatrika an'iny programa iny. Makasitraka ihany koa ireo ray aman-dren'ny fiangonana nandefa nanoana an'ireo zanak'izy ireo ireo leptarika zany ao amin'ny fiangonana misy azy mba hanofy fahalalana fampandrosoana ny fiangonana anifotony. Arapaina ihany koa zany ny miaraba ireo zay rehetra izay tafakatra ny dikany ambony izy 20 mianadaimianaka izay nisarotra anarana vaovao ny fikambanana. Rary anareo avita be amin'ny adidy aman'andraikitra saninareo zaray avy. Tsy hoe efa fetra farany hotratrarina eo fa kosa fomba anankiray ahafahana manompo misimisy kokoa. Manarak'izay dia tika ihany koa ny misaotra ireo tabo izay nandray anjara tamin'iny fifanana iny. Isan'izany ny ireo docteur izay niandraikitra manokana ny secourisme, docteur Jérémie, tika ihany koa ny misaotra manokana docteur Fidelène izay nitondra fifanana ho andreo mpitarika ireo. Makasitraka antsika rehetra. Manarak'izay dia tiako ny misaotra ihany koa ireo tanora rehetra manerana Fédération Madagasikara Avaratra. Nandray anjara tamin'ilay programa carnaval araka amin'ny 30 Mai izay andro fankalazana ny andro tsy fifohana zava-mahadomelina. Saika nandray anjara koa ny district rehetra rehetra mankasitraka antsika jiaby tanezaka izay nataontsika. Misy manantena fa isy ataontsika hoe fiantraikany any amin'ny fiarahamonina sy any amin'ireo olona izay voageja ny hetsika ireny ka hitonga azy ireny mampanapa-kevitra sy hiverina intsony amin'ny fifohana sy ny fisotroana indrindra ny amin'ny finanana ny atambako zany. Dia manokana isaorako manokana ny amin'ity amin'ny faritra Antsiranana zany ireo tanora rehetra izay nandray anjara tamin'ny carnaval izay natao satria azonareo ny trophée. Makasitraka manokana ny docteur Tatel izay départementan'ny Masa hoe angadina anana vinahitana andeha ny hetsika ireny. Ny faniriana dia izao hoe trophée eto ihany no azontsika fa trophée hatrany an-danitra koa dia ho azontsika. Makasitraka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny nanome izay fankasitrahana izay, ary makasitraka ny fiangonana rehetra eto an-tampon-tanàna ny Divo nandefa ireo tanora ihany koa nanao ny hetsika. Andriamanitra fiadanana anie fomba sy hitantsika rehetra. Mbola mitoy ny asa tsy ela dia hiatrika indray tsika ilay atao hoe ranona diana na ilay hoe remise à niveau aty amin'ny faritra diana izay antsoina ihany koa chef guide sy ny aspirant chef guide. Mino fa efa fotoana sisa ny andrasantsika ary efa mimana ianao hiatrika izany fotoana izany. Ngava maro fa homana ny toerana ao amin'ny centre de formation professionnelle ao Antsakomanondro Ambanja no hanatanterantsika izany programa izany. Andriamanitra fiadanana anie fomba sy hitantsika. Ary tsy adino ihany koa farany mahakasika ny PCM satria amin'ny 17 Jona dia andro manokana izay ankalazana ny andron'ny PCM na ny andron'ny mpianatra izy io eny amin'ny anjery manontolo. Dia efa betsaka ny programa efa mipetrapetraka, efa nisy ny filazana izay nataony amin'ilay fifanana manokana mahakasika an'ilay tononkalo izay alefa vidéo efa any amin'ny publication any moa ny atao hoe fepetra mahakasika an'izay. Tiako ianao handray anjara amin'izy io mba ahafahantsika manatratra tanjona anankiray dia mba hanana ny mpianatra tsirairay avy ataontsika hoe principe sy fenitra izay arahana eo amin'ny fiainan'izy ireo mba ahafahan'izy ireo manana ho avy tsara. Izy ireo no ho avin'ny firenena, izy ireo no ho avin'ny fiangonana. Dia manitra ny ombantsika rehetra. Amen. Tamin'ny tsara tompoko.